Ekinao hoe tonga soana tao fanatrehandriamanitra. Tenainy akaikinao hoe tsy miala manety ianao androany hoe. Voky-fahasoavana ianao eto hoe androany. Amen. Voatahiry ny teny ho azonao eto hoe androany anarany Jesosy. Amen. Raha naheno tsara tsika fitondrany datoloja teo dia naka psaume izy tao psaume chapitre 16 verset 11 hoe fahavokisam-pifaliana ozy ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao zany miala eto tsy maintsy feno fifaliana ianao. Teneniny akaikinao tsisy fika hoe fandroana tsy maintsy feno fifaliana. Amen. Dia mety miteny ianao hoe oui pasteur ilaina fifaliana izy moa tsy tia fifaliana. Fa ny azo ny tena mamporotra anahy dia tena mbola tapaka be ny bandy fa mila vola. Zany ianao mety miteny za ena izy moa tsy mila fifaliana fa ny azo saosiny dia lava. Zao tadidio tsara. Zao tadidio tsara. Fa Andriamanitra mitady toe-po misy zavon-tediavina ao anatinao fa rehefa tsy hitan'izay tsy miasa izy. Nefa ny oziny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny intercession Romains chapitre 14 verset 17. Durant l'intercession dans Romains chapitre 14 verset 17. Ozy izy fanjakan'Andriamanitra ozy dia manino paix, joie. Dia ino? Dans le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, par le Saint-Esprit. la justice par le Saint-Esprit. Zany hoe raha vao tsy mahita andreo Andriamanitra tsy afaka miasa mihitsy. Quand Dieu ne voit pas cette atmosphère, Dieu ne peut pas agir. Dia ianao miteny hoe za tsy mila zany fifaliana zany fa na vola zao no tediaviko. Mais peut-être qu'il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas besoin de joie, j'ai besoin d'argent. Nefa ny Andriamanitra mitady fifaliana mitoetra ao anatinao zay izy vao afaka miasa. Mais Dieu veut voir la joie en toi afin qu'il puisse agir. Tadidio tsara fa ny joie dia manino sécuriser présence de Dieu ao anatinao. La joie sécurise la présence de Dieu en Ny toi. attirer ny présence de Dieu ao anatinao joie. La joie attire la présence de Dieu en toi. Tadidio tsara fa na tsisy olona zany mahomby eto amin'ity tany ity hoe olona tena rehefa mijery ny tany eny ianao dia tena kivy be zany. Il n'y a pas de personne prospère avec un visage qui est rempli de tristesse et de désespoir. Malika foana vao mijery azy. Toujours un air triste quand on le regarde. Tsy possible mihitsy zany olo zany prospère eto amin'ity tany ity. C'est impossible qu'une telle personne puisse prospérer sur cette terre. Satria manino tsy ao le joie. Parce que la joie n'y est pas. Dia nefa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe un cœur joyeux vous êtes un bon remède. Amen. Amen. Fa l'esprit abattu dessèche les eaux. Ianao zany rehefa abattu sy déprimé foana ny ao anatinao tsy afaka omby mihitsy ianao. Si tu es toujours abattu et dans la tristesse, tu ne peux pas prospérer. Na olona amin'izao tontolo zao raha olona abattu sy déprimé zany tsy afaka anao ininona mihitsy izy tsy ho afaka prospère izy. Même si c'est une personne dans le monde, si cette personne n'est pas dans la joie, mais qu'il est toujours dans la tristesse, il ne peut pas prospérer. Satria manino tsy zavatra vitany maninona reraka foana izy déprimé foana izy. Parce qu'une personne déprimée ne peut rien faire parce qu'elle est toujours fatiguée. Ka zao manana foana fifaliana ao anaty. Garde toujours cette joie au-dedans de toi. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe falia mandrakariva ao amin'ny tompo. La parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Rehefa mitenina Andriamanitra suggestion le izy fa commandement. Teneny hoe commandement le izy. Tiens la personne à côté de toi, c'est un commandement. Zany hoe décision personnelle anao mihitsy zany miditra ao anatin'ny fifaliana. C'est un choix de rentrer dans la joie. Fa tsy hoe ny zavatra situation tsy mahafaly anao dia tsy tahefaly fa Andriamanitra miteny hoe falia mandrakariva ao amin'ny tompo. La joie ne dépend pas de ta situation, mais c'est un commandement de Dieu. Dia rehefa mamaky ny verset iny tsika ozy ny tohany hoe fa zay sitrako n'Andriamanitra ny ao Kristy Jesosy. Et quand nous continuons ce verset, ça dit que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dia jereo amin'izay ngely izy ianao mety manontany amin'ny zavatra situation anankiray hoe inona mihitsy Andriamanitra sitraponao amin'ity zavatra anankiray ity tena tsy hitako mihitsy. Parfois nous demandons à Dieu, mais quelle est ta volonté dans cette situation? Je ne sais pas quoi faire. Dia tsotra mivaliny 1 Thessaloniciens 5:18. Et la réponse est simple, 1 Thessaloniciens 5:18. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa zay sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Jereo tsara en toute chose zao izy. Izy tsy miteny hoe rehefa mahazo zavatra ihany ianao vao misaora. Jereo tsara mifandaiky an-tsara amin'ny intercession sy mihody ny datolo zay teo ty. La parole de Dieu nous dit bien en toutes choses.
Il ne faut pas seulement être dans la joie selon les situations, mais Dieu a dit en toutes choses. Dia tsika rehefa nampianarina tamin'ny mbola kely rehefa manome zavatra ny olona dia misaora. Et quand on était petit, on nous apprend à remercier quand on nous donne des choses. Fa ny tenin'Andriamanitra nefa miteny fa na misy mamena tsy misy mamena, na misy mahafaly na tsy misy mahafaly dia mila mifaly foana. Mais la parole de Dieu nous dit que nous recevons, que nous ne recevrons pas, que nous soyons dans des situations joyeuses ou pas, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Dia mety ny tena hoe tena pasteur tena le vady nge tena tsy mety miova mihitsy ny tokantrano e. Mais peut-être tu dis à pasteur, mais mon mari ne change pas, notre vie de couple ne s'arrange toujours pas, pasteur. Dia miverenao foana ny Thessaloniciens 5:18 hoe misaora fotsiny amin'ny zavatra rehetra. Il revient dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5:18, rends grâce à Dieu pour toutes choses. Satria misy principe nomen'Andriamanitra. Il y a des principes que Dieu nous donne. Fa mahavoantsika indray Mais notre problème, fantatsika ihany le izy. nous connaissons la vérité, Fa tsy ampiaritsika amin'ny fiainantsika le izy. mais nous ne l'appliquons pas dans notre Dia vie. tsy mahita vokatra tsika. Et nous ne voyons pas les résultats. Nefa ny tenin'Andriamanitra marina foana. Or que la parole de Dieu est toujours vérité. Ianao zany rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra izay anananao na tsy anananao Quand tu sais rendre grâce à Dieu en toutes choses que tu es ou que tu n'es pas, dia tadio tsara fa tsy maintsy miasa n'Andriamanitra satria hitany ao anatinao le toe-po. Dieu est obligé d'agir parce qu'il voit ton état de cœur. Tsy haiko misy situation tena tsy eritreretinao mihitsy hoe zavatra manjo anao hoe tena enjana be. Peut-être que tu es dans une situation vraiment impossible. Fa misaory fotsiny Andriamanitra. J'aimerais juste que tu rends grâce à Dieu. Dia rao izy Loue-le, ankalazao izy. rends-lui gloire Dia manino tsy maintsy miasa amin'ny fiainanao izy. Amen. et Dieu va agir dans ta vie. Satria ao anatinao le action de grâce sy reconnaissance. Parce que l'action de grâce et de reconnaissance est en toi. Toe-po tiany zay tsy takiny C'est un cœur que Dieu aime dia manino tsy possible izy fa tsy maintsy miasa amin'ny fiainanao. et il est impossible que Dieu ne puisse pas agir dans ta vie. Jereo nge ny exemple ny Joseph tao amin'le izy namoky olona 5000 personnes. Regardez l'attitude de Jésus quand il a nourri les 5000 personnes. Jesosy tsy niasa saina mihitsy par quel moyen ary nomena sakafo reto olona 5000 personnes reto. Jésus ne s'est pas cassé la tête en réfléchissant, mais comment je vais nourrir ces 5000 personnes dans le désert. Osy Jesosy ty amin'ny désert tsisy boulangerie. Jésus s'est dit, mais il n'y a pas de boulangerie dans le désert. Fa inona fotsiny nataony Jesosy? Qu'est-ce que Jésus a fait? Ozy zay je rendis grâce au Père ozy izy. Zay rehefa tsara. Jésus a rendu grâce au Dia Père. niny tonga dia nitranga ny miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les miracles se sont... Il y a eu un miracle. Tena iny akaikinao aza miasa saina eo amin'ny zavatra mitranga eo aminao io hoe. Si la personne à côté de toi, ne te casse pas la tête avec les épreuves que tu puisses traverser. Fa misaora fotsiny an'Andriamanitra hoe Rends seulement grâce à Dieu. fa hitany io Dieu voit. dia rao isan-karazao izy Loue-le, fa tsy maintsy hamananao izy. mais il va te répondre. Misy fotoana koa tsika miteny hoe tsy hitan'Andriamanitra mihitsy koa ngamba ty situation zay lalovako ty. Parfois, nous pensons que Dieu ne voit pas notre situation. Nefa miteny fa ozy izy tamin'ny zanak'Israël hoe hitako ozy ny loza zay mandohan'ny peupleko. Or que Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'il voyait ce qui se passait, leur souffrance en Égypte. Dia tena iny akaikinao hitan'Andriamanitra zay manjoanao io hoe Si la personne à côté de toi, Dieu voit dans quelle épreuve tu es. fa saory fotsiny izy hoe Rends seulement grâce à Dieu. zoroa amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay fantatrao Marche dans la volonté de Dieu dia tsy maintsy hamananao izy. et Amen. Dieu va te répondre. Amen. Amen. Deuxième miracle koa action de grâce nataon'i Jesosy teo anatrihan'ny Lazarus Jean 11. Le deuxième miracle que Jésus a fait devant le tombeau de Lazare. Ny olona efa mipatritaka daholo hoe ahoana zany maty zany fa mbola afaka hitsangana. Tout le monde était dans la panique que comment ça un mort va ressusciter. Fa rehefa vakinareo tsara ny Jean 11 Mais si vous lisez bien, Jean chapitre 11, dia ozy izy Jesosy hoe raha io misaotra anao fa nihaino anahy efa nihaino anahy ianao. Action de grâce le izy. et Jésus a juste dit, Père, je te remercie parce que tu m'as déjà répondu. Dia iny nitsangana ny deuxième miracle. Et qu'est-ce qui s'est passé comme deuxième miracle? Nitsangana ary nivoaka tao am-pasana Lazarus. Lazare a été ressuscité, il est sorti du tombeau. Zay rehefa tsara ianao zany tsy mila miasa saina be mihitsy ny amin'ny zavatra mitangana situation zay mandalo aminao. Tu n'as donc pas besoin
de te casser la tête devant les situations difficiles que tu puisses traverser. Fa ny sitrapon'Andriamanitra ozy ny Thessaloniciens 5:18 misaora ny zavatra rehetra. Mais la volonté de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5:18, c'est de rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Tadidio tsara fa Jesosy efa soucianao il y a 2000 ans passés, zay mila fantatsika zay. Nous devons comprendre que Jésus, il y a plus de 2000 ans passés, c'est déjà se soucier de notre cas. Ary Jesosy soucianao tamin'izany mba tsy hahafahanao ntsony manana souci amin'izao fotoan'izao. Et Jésus s'est déjà soucié de toi afin que toi, tu n'aies plus de soucis aujourd'hui. Ozy Jesosy hoe efa vita ny zavatra rehetra. Jésus avait dit, tout est accompli. Tenenina akaikinao efa vita ny Jesosy ny zavatra rehetra. Dis à la personne à côté de toi, Jésus a déjà tout accompli. Relaxa fotsiny ianao hoe. Relax, Tenenina relax. hoe peace ianao hoe. Dis à la personne à côté de toi, peace. Ino moa mahatonga antsika amin'ny teny hoe peace tsy resaka hoe teny mamintsika manome fiadanana antsika hoe tsika hitoetra ao amin'ilay olona izay zavatra izay. Amen. Pourquoi on n'arrête pas toujours de dire peace? C'est juste parce que nous désirons que la paix de Dieu demeure dans la personne. Nous partageons la paix. Satria manino paix koa anisan'ny condition ahafahan'i Jesosy miasa ao amin'ny fiainan'ny olona. La paix aussi est la condition qui permet à Dieu d'agir dans la vie des gens. Ianao zany raha olona mikoropaka lava, raha olona mistressé lava, tsy afaka hiasa aminao mihitsy Andriamanitra. Dieu ne veut pas agir si on est toujours de ces personnes qui stressent tout le temps, qui sont toujours dans la panique, Satria Andriamanitra miasa ao anaty paix foana. parce Amen. que Dieu agit dans la paix. Zay tadidio foana izay zavatra izay. Et nous ne devons pas oublier ça. Zay fa tonga antsika mila mitandrina foana mba ahafahantsika prendre garde foana amin'ny ataka ny Satana. C'est pour ça que nous devons toujours prendre garde sur l'attaque de l'ennemi, le diable. Satria tanjon'ny Satana izy en tant que mpandringana sy mpamono ary mpandavy. En tant que, comme c'est un voleur, comme c'est un tueur, un destructeur, Dia manana foana izy ny joie na ny paix. et il veut toujours voler la joie ou la paix. Satria fantany fa raha vao miala ao anatin'ny olona ireo Parce qu'il sait que quand la paix et la joie sort du cœur des gens, dia fantany fa tsy afaka hiasa amin'ny olona Andriamanitra. il sait que Dieu ne peut pas agir sur la vie de ces personnes. Fa misy principe zany tsy maintsy mila fantarintsika ary iainantsika. Il y a donc des principes que nous devons connaître et que nous devons vivre. Rehefa miteny izy hoe misaora mandrakarivo dia ataovy ilay izy misaora fotsiny. Quand Dieu dit rendez grâce en toutes choses, rendez seulement grâce. Rehefa miteny izy hoe manana foana ny fiadanana ary mitoerana ny fiadanana dia iainy ilay izy. Quand Dieu nous dit qu'il nous donne sa paix, nous devons donc le recevoir et le vivre. Fa mahavoan'ny olona indraindray ingrat. Ny olona indray tena ingrat mihitsy. Le problème des gens, c'est que les hommes sont ingrats. Raha mijery isika ny tantara zanak'Israely tany amin'ny désert, inona ny tsy efa miracle nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'izy ireo? Quand nous regardons de près l'histoire du peuple d'Israël dans le désert, nous pouvons voir que Dieu a accompli beaucoup de miracles dans leur vie. Nona ry ireo dia men'Andriamanitra iny, mena hena, mena gâteau, créen'Andriamanitra pâtisserie sy boulangerie mihitsy any amin'ny désert ho an'ny zanak'Israely. Quand ils avaient faim, quand ils avaient soif dans le désert, Dieu a presque créé comme une boulangerie pour leur faire des gâteaux, pour leur apporter de l'eau, de la viande. Nefa izy ireo kely tempon'ny zanak'Israely tsy mety satisfait mihitsy. Mais qu'est-ce que nous voyons de l'état de cœur du peuple d'Israël? Jamais ils étaient satisfaits. Murmure foana hoe mbola meo an'izao zay Andriamanitra. Ça n'arrêtait pas de murmurer, hein, nous voulons encore Dieu. Nefa se manifesté plusieurs fois teo amin'ny fiainan'zareo ny voninahitran'Andriamanitra. Or que la gloire et la puissance de Dieu s'est plusieurs fois manifestée dans leur vie. Misy fotoana koa tsika manao ohatran'izay tempon'ny zanak'Israely zay. Et parfois nous avons aussi l'état de cœur du peuple d'Israël. Misy fotoana tsika le problème atsika au jour io foana mahasasainantsika fa tsy mba misaotritsika ny anjara vitan'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika taloha. Le plus souvent, nous nous souvenons plus des problèmes que nous traversons au jour et nous oublions que Dieu nous a déjà sorti des autres problèmes auparavant. Dia jereo tsara kely ny resaka amin'ny prophète rehefa mivavaka manao vavaka anatin'ny Baiboly. Et regardez bien la manière de comment les prophètes prient dans la Bible. Josaphat zao rehefa mivavaka dia tonga dia maninona ny vavakany? Tonga dia mampatsiahy izy ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamin'ireo pèriny dans le passé. Hoe ianao Andriamanitra nefa nidélivrer anay, nanao miracle teo amin'ny fiainanay. Et Josaphat, par exemple, dans la Bible, quand il prie Dieu, il commence par rappeler à Dieu les choses qu'il a déjà accomplies auparavant. Ary tsy izy ihany fa ry Daniel
Jérémie manao an'izay prière vaky io ny baibolinareo a foatr'izany Nous foana voyons fomba aussi avec vavaka zareo. Daniel, Jérémie, je vous encourage à lire la Bible. Dia izay no mila manao an'izay foana koa tsika misaoriny amin'ny zavatra izay efa vita n'Andriamanitra teo aloha. Et nous devons donc rendre grâce à Dieu pour toutes choses qu'il a déjà accomplies dans notre vie. Fa tsy hoe murmure ianao satria mbola tsy tafavoaka foana na mbola tsisy vaholona foana amin'ny zavatra zay ianao au journée. Mais ne soyons pas de ceux qui murmurent à cause des problèmes que nous traversons aujourd'hui. Tadio tsara fa ireo zanak'Israël monina teo tany amin'ny désert. Souvenons-nous bien que les enfants d'Israël qui ont murmuré dans le désert, Manino naridy an'Andriamanitra daholo. Dieu les a éliminés dans le désert. Tenenina ndraikinao tandremo a ny fimonomonomana hoe Tiens la personne à côté de toi, fais attention avec les murmures. tena toe-po grave tena anan'Andriamanitra mihitsy murmure. C'est un état de cœur que Dieu est, les murmures. Raha mijereo tsara murmure tsy voatery hoe miteny amin'ny vava ianao. Les murmures ne sont pas obligés que ça sorte de la bouche. Hoe misy plaindre mihitsy zany ao fiainanao hoe tena tsy mandeha aminao ny aiza any ary Andriamanitra. Tsy voatery izay le izy. Que tu te plaignes par la parole de ta bouche, que tu ne vois pas Dieu et tout. Fa any amin'ny fo anao dia afaka murmurer devant Dieu. Tsy voatery miteny ianao. Mais tu peux murmurer dans ton cœur, même si tu ne dis pas. Nefa n'izao tadio tsara Andriamanitra mampanotrano fo sy mpandinika ny fo. Et pourtant, Dieu connaît nos cœurs. Nul n'est caché devant lui ozy zanany Jérémie. Tadio tsara fa hitan'Andriamanitra ny ao anatinao lalinao. Souviens-toi que Dieu voit au plus profond de ton cœur. Ka zay esory le toe-polona izay tsy mifanaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nous devons donc arrêter avec l'état de cœur qui ne sont pas en accord avec Dieu. Aligneo ny fiainanao en fonction izay lazain'Andriamanitra. Nous devons aligner notre vie selon la volonté de Dieu. Dia maniny ampiary le izy fa ny résultatsika ny eo. Amen. Appliquer la parole de Dieu et nous verrons au résultat. Tenenina akaikinao ny amin'ny résultatsika ny eo na hoe Tiens la personne à côté de toi, nous allons nous retrouver à l'arrivée. Amen. Amen. Ozy Nombre chapitre 23 verset 19. Nombre chapitre 3 verset 19. Nombre chapitre 23 verset 19. Andriamanitra ozy tsy olombelona ka handainga rehefa miteny izy dia tsy maintsy tanterahana. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Zany hoe Andriamanitra zany engagé amin'ny paroleny. Dieu est engagé envers sa parole. Tiako tena hoe voafatika mihitsy iny amin'ny zavatra izay lazay zay Andriamanitra fidèle aminy. Dieu est attaché à sa parole, c'est pour ça que c'est un Dieu fidèle. Rehefa miteny zavatra anankiray izy Quand Dieu dit une chose, principe anankiray un principe, dia marina foana izay zavatra izay. et sa parole est toujours vérité. Amen. Amen. Dia za tsy teny hoe pitsiry ny voamasika raha tsy tranga zay satria tsy fiteny zany. Je ne vais pas vous demander de vous dire de percer mon œil si ça ne se réalise pas. Satria tsy maintsy mitanga izy satria tenin'Andriamanitra le izy. Parce que la parole de Dieu est obligée d'être exécutée parce que c'est sa parole. Verina kely an'izay zavatra hoe tenenina akaikinao izany teniteny foana intsony hoe Tiens, la personne à côté de toi ne dit plus n'importe quoi. tsika mampianatra vocabulaire foana anatin'ny sekoly zay zao dia tena anankiray zavatra tsidy mihitsy hoe pitsiry ny voamasika raha tsy tranga zay. Dans les écoles, on nous enseigne souvent les vocabulaires et il y a un proverbe malgache qui ne se dit pas du tout de pourquoi percer les yeux. Tena misy teny hoe tena miteniteny foana mihitsy rehefa mandriny tsika. Il y a vraiment des paroles parfois qui disent n'importe quoi. Fa zay tsika zay raha tsy révélen'ny fanamasina tsika rehefa mitombotsika hoe zao ity zavatra tena tsy mety le izy. Mais nous les voyons pas jusqu'au jour où le Saint-Esprit nous les révèle. Fa marina pitsiry ny voamasina zavatra natao hita voninahitran'Andriamanitra masinao. Pourquoi on veut percer notre œil alors que nos yeux devraient voir la gloire de Dieu Dieu? t'as autant ça, je comprends pas parce que Et après, ça dit autant ce qu'il nous dit, mais je comprends pas parce que... ny asa tenena akaiky masinao hoe dia natao hita ny gloire de Dieu. Tiens la personne à côté de toi, tes yeux sont faits pour voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ka aza miteniteny zavatra ohatr'izany intsony. Ne dis plus des choses comme ça. Tsika mampianatra foana hoe teny misy esprit. Dans chaque parole, il y a un esprit. Rehefa tsy esprit an'Andriamanitra ny ao anatin'ny teny anankiray dia esprit malin zay foana. Si ce n'est pas un esprit de Dieu qui parle, c'est donc l'esprit malin. Ka raha tianao omby ny fiainanao Et si tu veux que ta vie prospère, proclameo foana parole de Dieu ny fiainanao.
proclame la parole de Dieu tous les jours dans ta vie. Hitanareo misy olona indray a mifofotra be ohatra amin'ny asa anankiray Parfois, il y a des gens qui se tuent au travail fa bloqué amin'ny prospérité satria mariny bloqué amin'ny parole négative izay mivoaka amin'ny vavany. mais ils ne se voient pas voir prospères parce que c'est à cause de ce qu'il dit de sa bouche. Satria maniny miteny foana izy tena tsy tafavoaka mihitsy na tena hoe sarotra be foana nefa izy miasa be foana ohatra. Et parce qu'il est toujours en train de répéter, mais je ne vais jamais m'en sortir, ça ne va jamais marcher, et pourtant il se tue au travail. Satria izy ny ten'Andriamanitra hoe par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Oui, la parole de Dieu nous dit ça. Ianao zany a rehefa misy parole négative foana ny fiainanao a Quand il y a toujours des paroles négatives qui sortent de notre bouche, dia tsara fa esprit malin ao ambadiky ny teny iny a c'est un esprit malin qui se cache derrière ces paroles. tsy mitondra fiainana Et ces esprits ne sont pas là pour apporter la vie, fa mitondra ténèbre. ils sont là pour apporter les ténèbres. Zay mba tonga antsika foana miteny hoe tandrena amin'ny parole izay avoaky ny vava fa misy esprit ao ambadiky ny teny rehetra. C'est pour ça qu'on nous répète toujours de faire attention aux choses qu'on dit, parce qu'il y a des esprits qui s'y cachent derrière. Sokafo ny baibolinao a Éphésiens chapitre 5 verset 4. Éphésiens chapitre 5 verset 4. Éphésiens chapitre 5 verset 4. Fantiako rehefa hita amin'ny anarany eran'i Jesosy. Ni choses immondes, ni paroles insensées, ni plaisanteries qui sont des choses malséantes, mais plutôt des actions de grâce. Amen. Zay tsara mbola miverina ihany eo a amin'ny Intermission 5:18 hoe aza miteniteny foana izy vavanareo fa manino action de grâce izy a no manino avoay amin'ny vavanareo. Amen. Et ça rejoint encore ce que nous avons vu auparavant, que nous ne devons pas dire n'importe quoi de notre bouche, mais que des actions de grâce sortent de notre bouche. Amen. Éphésiens 5, verset 20, Yohan, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20, amenarana eran'i Jesosy. Misaotran'Andriamanitra ray mandrakariva no zavatra rehetra amenaran'i Jesosy, Kristy tompontsika. Teneny ndraiky mbola fisaorana indray hoe Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zavatra tokony amen'ny vavantsika zanak'Andriamanitra zany a dia fisaorana sy fankasitrahan'Andriamanitra mandrakariva. Les choses qui doivent donc remplir la bouche des enfants de Dieu, ce sont des actions de grâce envers Dieu. Zay tsara fa mifanaraka tsara mihitsy tamin'ny intercession ho an'izay nanatrika. Et ça rejoint bien à l'intercession pour ceux qui ont participé. Dia tadio tsara tianao aomby zany no fiainanao a. Tu veux que ta vie prospère? Manino feno tenin'Andriamanitra ny vavanao. Remplis ta bouche de la parole de Dieu. Avoa izy proclame mandrakariva zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Proclame tout ce que la parole de Dieu dit. Fa mitondra fiainanao anao Et ça va t'apporter la vie. Amen. Ka tandreny tsara zavatra zay voaky ny vanga ary za miteniteny tsony ohatran'izany koa hoe latsaka be a rehefa hoe zany hoe mene zany. Parfois, quand on dit, quand on rigole, on se dit, mais je tombe. Zay koa zao tsy izy mihitsy. Latsaka zany a zavatra ambany zany. Asika tsara latsaka zany ambany. Tenenina akaikinao ianao ambony fa tsy ambany. Si la personne à côté de toi, tu es en haut, t'es pas en bas. Lohany fa tsy rambony. C'est la tête et non la queue. Tsika ndray tena tsy tonga saina fa reny parole reny a mitondra zavatra négatif amin'ny fiainantsika reny mampatsitavavoaka antsika mihitsy. Et ces choses-là, ça bloque notre vie. Tenenina akaikinao tandremo eny amin'ny zavatra teneniny. Si la personne à côté de toi, fais attention à ce que tu dis. Ohatran'izay tany tantilany zay koa aza miteny izany tsony hoe tapatsinahy be a. Et ne dites plus ce terme malgache qui dit mes intestins sont gros. Ianao zava nataon'Andriamanitra parfait manina tapahanao ny tsinahinao. Mais si Dieu t'avait parlé, pourquoi tu dis que tes intestins sont... Misy zavatra tany namboarina mihitsy a.
miamy fomba fisaina ny zavatra izay teneniny. Nous devrons renouveler notre intelligence sur la manière Raha hoe ny zavatra mampiomehy anao a dia tena exprimer. fotsiny hoe mampiomehy le izy zay zao. Quelque chose t'amuse, me dit, ça me fait rire. Zay zao synonyme mba tsisy connotation négative le izy. Afin qu'il n'y ait pas de connotation négative. Tanao ohatra hoe mampiomehy zany zavatra hoe zany fa mila fantarina zany. On dirait que ça nous fait rigoler, mais c'est des choses que nous devrons connaître. Zay fa tonga antsika mianatra anatin'ny sekoly foana hoe inona ny volonté de Dieu parfaite amin'ny zavatra rehetra. Et c'est pour ça que nous apprenons dans les écoles sur quelle est la volonté de Dieu sur toutes choses. Amen. Amen. Dia miverina tsara foana amin'ny resaka hoe fifaliana teo. Je reviens encore sur la joie. Raha homakintsika any amin'ny Habakkuk, resaka ny baibolintsika Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3. Habakkuk chapitre 3, à partir du verset 17. Habakkuk chapitre 3, manomboka verset 17 à 19. Vakiky rehefa hita amin'ny arabean'i Jesosy. Fa na dia tsy mamotsina aza ny aviavy, ary tsy misy voany voaloboka, na dia diso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hoanina ny sa, na dia vonoina aza ny ondro amin'ny vala, ary tsy misy omby ao ampahatra, nefa izao dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany, sy rahavravan'Andriamanitra ny famonjena ahy. Jehovah tompony tanjako ary manao tongotro toy ny an'ny dieravavy izy, ka mampandeha amin'ny avoana ho an'ny fivedira, ampihira amin'ny valia. Jehovah tompoko natanjako ary manao tongotro toy ny dieravavy izy, ka mampandeha amin'ny avoana ho an'ny fivedira, ampiarana amin'ny valia. Amen. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Amen. Verset 19, jereo tsara. Hoentin'Andriamanitra amin'ny lieu élevé anao a, rehefa tafatoetranao anatinao ny joie. Nous voyons dans le verset 19 que Dieu nous amène sur les lieux élevés quand la joie demeure dans notre cœur. Habakkuk zany ninona situation tangaka amin'ny fiainany a, tsy zavatra manaraka anazy mihitsy tsy derin'Andriamanitra. Zay ho fait io passage io. Habakkuk est en train de nous dire que malgré les situations, malgré les circonstances terribles dans lesquelles il était, ça n'a pas empêché Habakkuk de se réjouir en l'Éternel. Zay tsara sur les lieux élevés izy raha tianao zany no asambatra mila mitoetra anao anatin'ny joie mandrakariva. Si tu veux que Dieu t'élève, tu dois demeurer dans la joie. Amen. Aza avela mihitsy tompoko a ny joie hiala ao anatinao ny mihina situation zay misy ao fiainanao. Qu'importe les situations dans notre vie, nous ne devons pas permettre que le malin puisse voler la joie dans notre cœur. Aza mifantoka amin'ny zavatra zay mbola tsy anananao, zay angatanao amin'izao fotoana izao. Ne te concentre pas sur la chose que tu n'as pas encore, sur la chose que tu désires avoir. Tadio tsara fa tsy manana droit intsony tsika angataka zavatra. Nous devons nous rappeler que nous n'avons pas le droit de demander. Satria ny cadeau tsara indrindra nomen'Andriamanitra ao antsika dia Jesosy. Parce que le cadeau le plus précieux que Dieu nous a donné est Jésus. Amen. Amen. Fiainana mandrakizay a nomena antsika ny lalana Jesosy. Et Dieu nous a donné la vie éternelle en Jésus. Zay nefa tsy vitan'izay fotsiny tena keny hoe tsy vitan'izay fotsiny hoe nefa Mais zay fa ça tena ne zavatra tena s'arrête pas koavana juste be. là. Fa Ça ne mbola s'arrête inona pas ny juste teneny là. hoy zay mbola maikina anao sy fiainana be lehibe. Et Dieu nous dit encore qu'il nous donne la vie en abondance. Vie en abondance eto an-tany tian'Andriamanitra tenenina Et c'est amin'io. une vie en abondance sur terre que Dieu. Inona moa ny resaka abondance? Qu'est-ce que Abondance amin'ny l'abondance? tokantrano, abondance L'abondance amin'ny asa, dans notre mariage, dans notre abondance famille, dans le amin'ny travail, resaka relationnel, dans les relations, amin'ny famille, dans la famille. abondance amin'ny zavatra rehetra. Abondance dans toutes choses. Teneny ekeniko zany natao hoe prospérité hoe. Dis à la personne à côté de toi, c'est ce qu'on appelle Le prospérité. ny olona manko prospérité manam-bola be. Zay foana Les tonga gens dia pensent toujours tenena que la prospérité. prospérité se réfère à avoir beaucoup d'argent. Fa tena zay foana koa ny aveka afaka manam-bola be ianao a, amin'ny fiainana tokantranao déplorable, tsy ny prospère ianao zay. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si ton mariage est gâché, tu n'es pas prospère. Misy problème amin'ny fahasalamanao,
nefa anao tu n'es manambola pas- be si tu es malade alors que tu as de l'argent, tsy ho hita mivolanao ny anasitrananao tsy prospère l'argent ianao zay ne peut pas suffire à te guérir, tu n'es pas prospère. fa ny olona prospère Mais les personnes prospères, tahiny izy aminy amin'ny corne amin'ny esprieny ils sont bénis en leur esprit, en leur âme et en leur zay corps. ny tena olona prospère zay C'est ça la prospérité. amen Amen. ka ianao azafaritana foana n'ilay hoe vola sy fananana zay ny prospérité Ne réfère pas la prospérité à ce que tu possèdes, à l'argent. dia hosika foana koa miresaka vola ny amin'ny prospérité Et nous disons toujours aussi au niveau de l'argent, de la prospérité, hoe ny problème ny olona teo anakareny le problème des gens, c'est qu'ils veulent être riches. tadio tsara fa tsika zanak'andriamanitra maniny tsy andevony vola tsika Les enfants de Dieu, ils ne sont pas esclaves de l'argent. fa tsika manakaka ny vola amen C'est nous qui dominons sur l'argent. fa mahavoan'ny olona sasasasany ny vola nataon'andriamaniny dia any foana izy misasatra hoe tayanam-bola be mba ho anakarena be Mais le problème de certains, c'est qu'ils considèrent l'argent comme leur Dieu et ils sont toujours dans cette quête à vouloir être riches, avoir plus d'argent. dia raisa amin'izay ny baibolinao a ahitanao amin'izay zavatra hoe isy zany hoe teo anakareny zany 1 Timothée chapitre 6 raisy ny baibolinao 1 Timothée chapitre 6 mazava be ny tenin'andriamanitra 1 Timothée chapitre 6 manomboka verset 8 1 Timothée chapitre 6 manomboka verset 8 à 10 vakiko rehefa hita amin'arabean'i Jesosy fa raha manana kanina sy fitafiana isika dia oka hianina amin'izany ary izay te anakarena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandatra izay mandetika ny olona amin'ny fanogiana sy ny fahaverezana fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be amen. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Tsy ao anatin'ny volonté de Dieu, fa ny l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La parole de Dieu est claire, c'est que les gens qui ont l'amour de Dieu dans leur cœur, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Dia jereo a hozy izy hoe nourriture sy vêtement any izy dia efa ampy anareo. Et Dieu nous dit dans sa parole que la nourriture et les vêtements devraient nous suffire. Nefa mbola mena zava-hafatsika nefa zay mahatsaryn'Andriamanitra. Tant d'autres choses encore. Fa tsy tian'Andriamanitra tsika foana le convoitise hoe meo zao foana fa tsy satisfait amin'ny zavatra zay efa nomena antsika. Ce qui dérange Dieu, c'est que nous ne sommes jamais satisfaits sur les choses qu'il nous a déjà données. Les convoitises mihitsy zany mila ialana zay zavatra hoe tsy tian'Andriamanitra zay zavatra zay. Nous ne devons donc plus avoir de la convoitise dans notre cœur. Tsika zany tsy mila malina souci mihitsy ny amin'ny zavatra hoe fitafiana na sakafo na zavatra zay besoin ilaintsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Les vêtements, la nourriture ne devraient plus être des soucis pour nous, enfants de Dieu. Satria izy ny ten'Andriamanitra hoe ho an'ny zanako izy omeko an'izareo maimaimpona fotsiny zany fa ny olona zao tontolo zao izy misasatra misasatra mitady an'izany mandrakariva. Parce que Dieu nous dit qu'il nous donne gratuitement ces choses-là, mais que ce sont les païens qui doivent travailler dur pour obtenir ces choses. Ianao zany mila miaina amin'izay vérité zay hoe za zanak'Andriamanitra mena anany zavatra rehetra zay ilaiko eto amin'ny fiainako. Nous devons donc prendre conscience de cette vérité, que nous sommes enfants de Dieu et que nous héritons des choses de Dieu. Mila tsapanao zay zavatra zay. Tu dois prendre conscience de cette vérité. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe raha ny zanalahy tokana izy nafoka tsy ho vitako izy namea anareo ny zavatra rehetra. La parole de Dieu nous dit que s'il nous a donné son Fils unique, ne nous donnerait pas-il toutes choses avec lui? Tenenako iny manina mbola be fanahina hoe Si la personne à côté de toi, pourquoi doutes-tu encore? jereo izy dia teneny hoe manina mbola be fanahina nefa nefa nomen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra. Or que Dieu t'a déjà tout donné. Averena ny teneniny azy hoe relax fotsiny ianao hoe Dis-lui encore, relax.
Zay mihitsy e rehefa relax ianao ao anatinao le toe-po relax dia miasa aminao foan'Andriamanitra. Quand ton cœur est en paix, ben Dieu agit. Satria maniny ny hitan'Andriamanitra le toe-po tia isana. Amen. Parce que Dieu voit le cœur où il aime agir. Zay zany zavatra principe na prospérité voalohany indrindra manana fisaorana sy reconnaissance foana amin'ny zavatra rehetra. Donc une attitude de prospérité, c'est de savoir rendre grâce à Dieu pour Na amin'ny zavatra anananao na amin'ny zavatra tsy anananao misaora pour fotsiny. les choses que tu as, pour les choses que tu ne possèdes pas, rends grâce à Dieu seulement. Fa tsy hoe rehefa mimena zavatra ihany ianao vao misaotra an'Andriamanitra. Mais c'est pas seulement quand tu obtiens des choses de Dieu, c'est là que tu te rappelles que tu dois remercier Dieu. Fa hitantsika teo volonté-n'Andriamanitra dia manino misaora amin'ny zavatra rehetra fotsiny. Et nous avons vu dans la parole que la volonté de Dieu est de toujours rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Raha miresaka tokantrano zao dia miverina foana amin'ny resaka hoe ny vady pasteur mety tsy miova mihitsy. Je reviens par exemple à une situation, un problème dans le couple, et que nous plaignons parfois que mon mari ne change pas, Dia ianao ne change pas, nefa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. et que pourtant toi tu connais la volonté de Dieu. Dia efa inona ny sitrapon'Andriamanitra aloha ho an'olona tsy haiko na lehilahy na vehivavy. Et cherche à connaître d'abord si tu es femme ou si tu es homme, quelle est la volonté de Dieu. Satria manko rentsika mangataka vavaka na hoe mivavaka amin'Andriamanitra hoe Jesosy omeo fiadanana ny tokantranoko. Parfois nous demandons à Dieu qu'il accorde sa paix dans notre foyer. Nefa ny ianao ary ao an-tokantrano monomonina lava tondra ady lava. Alors que toi dans la maison tu apportes les murmures, tu apportes la zizanie. Ianao ihany indray mibloquer le vanim-bavaka tsisy eo ny fiainanao. Parfois c'est nous-mêmes qui bloquons la réponse aux prières que nous avons faites à Dieu. Raha ho an'ny vehivavy zao inona sitrapon'Andriamanitra ho an'ny vehivavy ao tokantrano ho anareo vehivavy malajany lahy. Par exemple, si toi tu es une femme, quelle est la volonté de Dieu? En tant que femme, c'est que la parole de Dieu dit qu'en tant que femme, nous devons respecter nos maris. Tadio tsara fa tsy afaka ombo mihitsy ny tokantrano raha vao tsy mijoro amin'izay position zay ny vehivavy satria tsy commandement-n'olombelona zay fa hiérarchie napetraka Andriamanitra ao anatin'ny tokantrano. Et le foyer ne peut pas prospérer si la femme refuse cette position que Dieu a imposée dans le couple, dans le Dia mariage. raha fantatry ny vehivavy zay tonga dia mijoro fotsiny izy satria fantan'izay sitrapon'izay dia manaiky foana izy mivady ny tokantrano. Et si la femme connaît la volonté de Dieu, qu'elle se range du côté de la volonté de Dieu et qu'elle se soumet à son mari. Dia jereo tsara nge fa raha ohatra hoe lehilahy mbola tsy ao amin'ny tokantrano mbola hoe tsy ao amin'ny tompo dia ozy ny baiboly hoe ny fitondran-tena ny vehivavy izy rehefa mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa mampiovan'ilay lehilahy. Et la parole de Dieu nous dit qu'une femme qui se soumet à son mari, même si son mari n'est pas encore en Christ, elle peut gagner l'âme de son mari par son attitude. Raisy ny baibolinao vakitsika amin'ny verset nisan'izay zavatra zay. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Vakiky rehefa hita maraverin Jesosy. Ary toy izany koa ianareo vehivavy manekike ny vadinareo mba voataona ny fitondran-tena ny vavy izy na dia tsy amin'ny teny azy raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Amen. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. Amen. Ianao zany rehefa mijoro foana anatin'ny principe an'Andriamanitra, tsy maintsy mamaly ianao foana Andriamanitra. Quand nous nous positionnons dans la volonté de Dieu, Dieu est obligé de nous répondre. Fa mahavoantsika manilika sur l'autre foana hoe ianao ny diso, ianao ny diso, ianao ny diso. Mais notre problème, c'est que nous rejetons toujours la faute sur les autres. Oui, mety diso izy. Fa ianao mahafantatra sitrapon'Andriamanitra ataovy izay tokony ataonao. Oui, peut-être que l'autre est aussi dans l'erreur, mais nous qui connaissons la volonté de Dieu, à nous de se positionner dans la volonté de Dieu. Zany hoe ataovy zany izay mombanao aloha, izay tenen'Andriamanitra mombanao, na lahy anao na vehivavy. Fais donc ce que Dieu d'abord te demande, que tu sois la femme, que tu sois le mari. Dia rehefa mijoro amin'izay ianao afaka ataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. Et quand tu te positionnes dans la volonté de Dieu, Dieu peut agir. Zay ny tenako hoe Andriamanitra manome principe foana. Misy royaume rehetra misy principe. Dieu donne toujours des principes comme dans tout royaume. Fa raha tiantsika ny aomby tsy maintsy manaraka an'izay principe zay tsika. Et si nous voulons prospérer, nous devons
obéir et nous conformer à ses principes. Amen. Amen. Resaka tamin'ny velona kely amin'ny tantaran'ny zanak'Israely a, le resaka hoe mioramioraka eo. Je reviens à l'histoire des enfants d'Israël sur les murmures. En fait ny zanak'Israely tena orgueilleux mihitsy a, satria tsy manaiky mihitsy a ny fitarian'Andriamanitra. Le problème des enfants d'Israël, c'est qu'ils étaient vraiment orgueilleux parce qu'ils refusaient d'être conduits par Dieu. Ny olona orgueilleux koa zany a, dia efa tsy manaiky mi se soumettre amin'Andriamanitra. Les personnes orgueilleuses, ce sont les personnes qui refusent d'être soumis à Dieu. Satria mieritreritra izy hoe mahavita azy. Parce qu'ils pensent qu'ils arrivent à s'en sortir tout seuls. Tenenina akaikina hoe Jesosy mahavita azy hoe. Tiens la personne à côté de toi, seul Jésus a su. Dia zay mba tonga le ralioantsika hoe izy ny mahavita azy, Andriamanitra Il y a la mahavita azy. chanson qui dit Dieu seul est capable. Satria fa ny olona ndraindray tena orgueilleux tamin'ny anandro zao tsika ny revue tanteraka mihitsy ny resaka orgueil. Les problèmes des gens, c'est qu'ils sont orgueilleux. La semaine dernière, nous avons vu en détail sur Ianao mety l'orgueil. miteny hoe za miasa be, za manana diplôme be a, fofotra be andro aman'alina dia mikarama be azy zany. Il y a des personnes qui se disent ah moi je travaille dur, j'ai bossé dur, donc c'est normal que je devrais être rémunéré généreusement. Tadio tsara fa orgueil zany ka nanao an'izany attitude zany ianao. C'est une attitude d'orgueil. Dia za miteny hoe iza ny nanome anao souffle de vie mbola mitsangana maray ahafahanao miasa. Et moi je te dis qui t'a donné encore le souffle de vie pour que tu puisses te lever le matin et que tu puisses aller travailler. Iza ny nanome anao fahasalamana, Qui t'a donné la santé? iza ny manome anao hery sy tanjaka. Qui t'a donné la force? Satria any le izy. C'est là le... Dia ozy ny tenin'Andriamanitra ny Deutéronome tsara moa izy Jehovahandriamanitra ao a, izay nahavoranao arena. La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome de se souvenir de Dieu, celui qui nous a donné la force. Chapitre 8, verset 18-19. Deutéronome, chapitre 8, verset 18-19. Antsika mety mila misumilier foana eo anatrian'Andriamanitra. Nous devons toujours nous humilier devant Dieu. Hoe grâce ny zavatra rehetra fa tsy mérité nininy isika. Que toute chose nous l'avons obtenue par grâce et non par mérite. Ka esora mihitsy zany fisaina zany hoe matoa za mahazo karama dia miasa zany. Nous devons vraiment enlever cette attitude que c'est pas parce que j'ai travaillé que c'est pour ça que j'ai reçu mon salaire. Tadio tsara fa misy olona miasa fa tsy mahazo karama. Nous devons connaître qu'il y a des gens qui travaillent mais qui ne reçoivent pas de salaire. Misy olona miasa 430 ans tanaty baiboly fa tsy nahazo karama. Dans la Bible, il y a des gens qui ont travaillé 430 ans mais ils n'ont pas été rémunérés. Satria manino court-circuité ny devoly io karama io rehefa tsy tany rehefa bloqué ny devoly io a tsy mahazo karama zany ianao. Le diable, il peut court-circuiter ton salaire s'il ne veut pas que tu sois rémunéré. Ka esora mihitsy ny toepo orgueilleux hoe matoa a manana an'izao a dia ny hery sy tanjako a ny fahaizako ny fahalako a nahazoko an'izao rehetra zao. Nous devons vraiment arrêter d'avoir cet esprit d'orgueil qui parfois nous disons que c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai fait de longues études, que c'est normal que je puisse avoir mon salaire. Dia mariny tsy maintsy nandefa Mosesy Andriamanitra mba nilibere ny zanak'Israely. Et Dieu a été obligé d'envoyer Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Ka io na higreva ary ianao a rehefa bloqué ny devoly io tsy azo karama zany mihitsy ianao. Afaka milahatra ianao tsy amin'ny république na tsy Bastille fa rehefa satria spirituel io zavatra io a tsy tafavoaka mihitsy io a raha vao tsy Andriamanitra mitsatsehatra. Même si parfois nous pouvons faire la grève, nous pouvons faire toutes sortes de choses, mais si le diable court-circuite notre rémunération, seul Dieu peut nous délivrer de l'œuvre du malin. Amen. Amen. Manana foana reconnaissance amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nous devons toujours avoir de la reconnaissance envers Dieu pour toutes choses. Donc rendez grâce aux gens en toutes choses. Zay foana ambeny zay zavatra zay. La parole de Dieu nous dit de rendre grâce en toutes choses. Amen. Amen. Ny grâce dia faveur et mérité efa nazavantsika foana zany. Tsy mérité ianao a fa nomen'Andriamanitra anao fotsiny ilay izy no fitiavana anao. La grâce est une faveur imméritée. Ka tandreny mihitsy zany a ny zavatra fihebebony. Faites attention à l'orgueil. Iny tena velombenona mihitsy tato ato zay resaka orgueil zay. L'orgueil revient toujours ces derniers temps. Celui qui s'élève sera abaissé, celui manino. Tato zay ten'Andriamanitra. Ary celui qui se baisse sera élevé. Amen. Rehefa mamaky baiboly tsika. Et quand nous lisons la Bible,
Dia be dia be ny tantaran'ny mpanjaka na ny roi ao anatin'ny Ancien Testament. Nous voyons l'histoire de nombreux rois dans l'Ancien Testament. Tamin'ny voalohany aloha niaraka tamin'Andriamanitra ihany. Au début, ils étaient avec Dieu Dia naomby. et ils ont prospéré. Fa rehefa nanomboka nitombo ny harena sy ny force sy ny puissance ny armée, Mais quand ils se sont élevés dans la puissance, dans l'argent, dans la fortune, dia lasa nanomboka nisy orgueil amin'izay tafiditra. et l'esprit d'orgueil a commencé à entrer. Lasa nihevitra amin'izao hoe ny force-ko a nazoko amin'izao, ny tanjako a natafavoaka ohatr'izao. Ces pensées ont commencé à venir dans leur cœur, que c'est par leur force et par leur travail qui sont arrivés là. Dia ina ny hafarany, lasa tena chute tanteraka mihitsy satria lasa orgueil. Et Tafiditra ny qu'est-ce qui s'est orgueil. passé au final? Il y avait la chute parce que l'orgueil possédait leur Dia vaky tsara ny tantaran'ny roi ny Ancien Testament a, fa ohatr'izany daholo ny ankabeazan'ny roi a ao amin'io Ancien Testament io. Et je vous encourage à lire dans l'Ancien Testament l'histoire de tous les rois, parce que la plupart des rois ont vécu ce drame. Anka exemple andraiky antsika ao ny 2 Chroniques chapitre 26. Tantaran'ny mpanjaka Ozias. 2 Chroniques chapitre 26. 2 Chroniques chapitre 26 verset 16. De Chroniques chapitre 26 verset 16. Vakina rehefa hita amin'ny arabean'i Jesosy. Ary nolona hery izy dia niavinavina ny fony, ka nanao izay ratsy izy, fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitra, ka niditra tao amin'ny tempolin'i Jehovah handondidika azy manitra teo amin'ny alitara fa handondidika azy manitra. Amen. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Amen. Lasa nanao zavatra nanao foana mihitsy ilay mpanjaka Oziasy ny farany. Tokony réservé ho an'ny sacrificateur manao brûler ny hôtel, dia lasa nihebihebi izy hoe za mpanjaka, za afaka manao ny zavatra io. À cause de l'orgueil, le roi Osias a commencé à pécher contre Dieu en brûlant des parfums sur l'autel des parfums. Nefa tsy tokony izy manao an'io fa rôle réservé amin'ny prêtre tamin'izany andro zany. Or, c'était un rôle qui a été réservé pour les prêtres en ce temps. Dia jerevy tsara nge vakina nge verset 20 verset 20. Jerevy tsara vakina amin'ny arabean'i Jesosy. Ary azy ara-pisorona be sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy, ka indro boka ny androny dia roana niala teo izy, nefa ny tenany dia mba nivoaka faingana ihany koa satria Jéhovah dia efa namely azy. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèvre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Dia verset 21 tena nampanahy be any tantaran'ity mpanjaka Oziasy ity. Verset 21. Ary eo za mpanjaka dia boka ambara-pahafatany, ka nitoetra tao an-trano nitokana satria tsy nahazo niditra tao an-tranon'i Jéhovah intsony izy, ka Jotamazany no napaka tao an-dapa sady ny tsara ny vahoaka. Le roi Oséas fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans sa maison, écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi, et jugeait le peuple du pays. La fin du roi Oséas a été vraiment dramatique. Verset 5. Pourtant, ses débuts étaient vraiment différents. Verset 5. Io se pris en prospérité, verset 5. Ary nitadin'Andriamanitra izy tamin'ny andron'i Zakaria, izay nahafantarana ny fahitan'Andriamanitra, ary tamin'ny andro nitadiavana Jéhovah dia nambihin'Andriamanitra izy. Au verset 5, qui est le secret de la prospérité, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Amen. Io secret ny tamin'ny voalo dia rehefa vakinana tsara tantara io fa tena vao niaraka tamin'Andriamanitra foana Oziasy, puissant be mihitsy ny tombony armée nandesy foana izy tamin'ny ennemi rehetra. Si vous lisez bien l'histoire de Oséas, quand Oséas était encore avec Dieu, il voyait la prospérité dans sa vie, mais quand il a commencé à se détacher de Dieu,
la chute a commencé à venir dans sa vie. Dis à la personne à côté de toi, tu dois faire attention avec l'orgueil. L'orgueil possède très facilement notre cœur si nous ne prenons pas garde. Nous devons toujours nous humilier devant la grandeur de Dieu. Encourage vraiment à lire les histoires de tous les rois d'Israël qui ont été semblables au roi Osias. L'autre exemple qui est l'exemple du roi Saul. Quand l'orgueil a commencé à posséder le cœur de Saul, il s'est dit qu'il n'avait plus besoin de Samuel pour faire le sacrifice, mais que lui, il était un roi, donc il s'est autorisé à pouvoir le faire. Or que le prophète Samuel lui avait commandé de l'attendre jusqu'à ce qu'il arrive. Nous voyons bien la fin dramatique du roi Saul qui a été programmé pour régner sur le peuple d'Israël éternellement. Mais parce qu'il a désobéi à Dieu et qu'il ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a arraché le royaume d'Israël d'entre ses mains. Peut-être que tu peux avoir une prophétie, mais la prophétie peut ne pas se réaliser si tu ne prends pas garde. Tu peux avoir de belles prophéties, mais si tu ne te soumets pas à Dieu, que si tu n'obéis pas à Dieu, la prophétie peut ne pas se réaliser. Amen. Si la personne à côté de toi demeure dans la volonté de Dieu. Si la personne à côté de toi, prends tes responsabilités. Fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Amen. Job 22, 28, Job 22, 28, Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Et non, à votre résolution, si succès, si pénano. Ainsi que ça, mis à votre décision, tu mets une yangue valentique, you va, à notre terre, c'est la scène de manche. Il y a des résolutions que nous devons vraiment prendre si nous voulons voir la réussite dans notre vie. Job chapitre 22, verset 28. Deuxième prospérité à Pologne. Sorana, reconnaissance et action de grâce. Donc le principe de prospérité, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Tiens, la personne à côté de toi, ces principes, tu les connais aujourd'hui. Ne reçois pas la parole de Dieu comme juste une simple information. Mais si tu n'appliques pas la parole de Dieu, tu ne peux pas en voir les résultats. Ne reçois pas la parole de Dieu par l'intelligence, mais par la foi. Nous marchons par l'esprit en juste obéissant selon la volonté de Dieu. Notre problème, c'est que nous connaissons beaucoup de principes, mais nous les appliquons pas, et c'est pour ça que nous ne voyons pas les résultats. Parce que nous emmagasinons la parole de Dieu comme de simples informations. Les informations ne changent pas notre vie, c'est la révélation qui change notre vie. La révélation, c'est une parole qui a vraiment convaincu notre cœur et que par la suite, nous nous conformons avec foi selon la parole de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 130.
Psaume chapitre 119, verset 130. Psaume chapitre 119, verset 130. Vakiko rehefa hita anaramen'i Jesosy. Mazava ny famohan'ny hevitry ny teninao ka nome fahalalana ho an'ny kely say. Amen. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Rehefa révélé aminao ny tenin'Andriamanitra misokatra ny intelligence ao anatinao. Quand la parole de Dieu t'a été révélée, ton intelligence s'ouvre. Sokatra ny masom-panahinao a. Tes yeux spirituels sont ouverts. Dia maninona afaka mahomby ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Et tu peux prospérer dans toutes choses que tu entreprends. Manana compréhension ianao amin'ny zavatra rehetra izay misy. Tu as la compréhension sur toutes choses. Zay mba tonga antsika foana ny mila révélation avy amin'ny teny. C'est pour ça que nous disons toujours qu'il faut une révélation de la parole de Dieu. Fa raha vao resaka information tia, ohatran'ny réunion publique rehetrarehetra ihany dia tsy zavatra andrivo amin'ny fiainan'ny olona. Si la parole ne sont que de simples informations, c'est comme si nous avons une réunion publique. Amen. Ohatran'ny député fotsiny ao amin'ny Assemblée nationale. C'est comme les Pour être réunions des fille, députés. débat de fille lasa miady ary sasany fa tsy zavatra voaka akory azy eo. C'est comme la réunion à l'Assemblée nationale, les députés qui se réunissent pour finir par se mettre en désaccord et pour sortir de là sans changement. Ka raiso eto ny tenin'Andriamanitra, ny tena raiso a, ny fahamariana, ny faratapany amin'ny Comme fomba teny. vérité Amen. suprême dans votre vie. Zay averiberentsika foana zay a, fa plus koa ny tena averiberenina, plus tsy maintsy mitoetra izy. Amen. Plus nous ressassons, nous méditons la parole de Dieu, plus la parole de Dieu demeure dans notre cœur. Zay zany a, no teo tsara principe de prospérité voalohany a, reconnaissance sorna sy action de grâce. Les principes donc de prospérité, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Tenenina kely no ampiaro am'izay zay hoe Tiens la personne à côté de toi, applique-toi maintenant. dia ho hitanao ny vokatra ambadika Et zay hoe. tu verras les résultats derrière Amen. ton obéissance. Amen. Resaka ny baibolitsika, Psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133, verset 1 à 3. Indray tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina. Tahaka ny diololo tsara amin'ny loha izay mitsorika amin'ny somotra, dia ny sombotry ny arona izay mitsoraka amin'ny morotombotry ny akanjany. Tahaka ny antony any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona, fa voadidin'i Jéhovah ny fitahiana dia ny fiainana ho mandrakizay. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa misy izy raha lasy anabavy mivory a, dia eo izy mandrotsaka ny onction, ny bénédiction. La parole de Dieu nous dit que là où les saints s'assemblent, il y a la bénédiction de Dieu. Amen. Tenenina akaiky no androany no mitetemenaka hoe androany. Tiens la personne à côté de toi aujourd'hui, tu vas être débordé de l'huile d'onction. Amen. Tenin'Andriamanitra milaza an'izany a. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Rehefa mitetemenaka ianao a, dia ny raha niantsika anao Satana, blisatra izy. Ben, si l'huile d'onction coule sur toi, si Satan cherche à te poursuivre, ben, il va glisser. Satria manino misy menaka eo aminao a, tsy afaka hitoetra akaikinao mihitsy izy satria vao manentsika izy a, dia malama be lalina dia miblisatra Satana. Pourquoi il va glisser? Parce que l'huile, c'est glissant, donc s'il va essayer de te poursuivre à cause de l'huile de l'onction qui est répandue sur toi, Satan va glisser. Amen. Amen. Raha tianao hitoetra io ily io a, manana foana ny ray firaisana na l'unité. Principe de prospérité faharoa a, firaisana. La second principe de prospérité, c'est la communion. Amen. Iny efa zavatra ampianarintsika foana hoe mila manana firaisana foana tsika. Et c'est ce que nous apprenons toujours, que nous devons avoir cette communion. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra averintsika foana le Salame 133 teo. Là où les frères se réunissent, c'est là où ce que j'envoie aux États-Unis, une onction de prospérité. Là où les frères et sœurs se réunissent, il y a l'onction de prospérité. Zay patonga ny hoe
tsara foana miara-mivavaka koa izany ten'Andriamanitra hoe aza mafony fiara-mivavaka. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner nos réunions en assemblée. Tsara ianao mivavaka reny ary ilaina izany a. C'est bien de prier seul et c'est utile. Fa misy onction hafa tsy déversen'Andriamanitra raha tsy miray a frères et sœurs ensemble. Mais il y a une onction spéciale que Dieu ne déverse pas si nous nous réunissons pas. Ianao zany aza zaka be fotsiny hoe any an-trano misy internet a, misy toro-teny, dia eo anao miandry fitahiny, tsy ho afaka mihitsy isy bénédiction ho avy zay a raha tsy misassemblé ianao. Nous ne donnons pas cette excuse que oui, à la maison j'ai internet et que face à internet j'ai des bénédictions, mais il y a des bénédictions que nous ne recevons qu'en assemblée. Ozy Andriamanitra mandrotsaka ny onction izy a rehefa miray a ny olona. Et Dieu dit qu'il déverse son onction là où il y a la communion. Androany zany fiarantsika mivavaka eto a misy hery vaovao indray men'Andriamanitra antsika. Amen. Donc aujourd'hui, quand nous nous réunissons, il y a une nouvelle force, une nouvelle que Dieu déverse sur nous. Misy rafraîchissement d'onction vaovao men'Andriamanitra eto androany anaran'i Jesosy. Il y a Satria miray tsika, rafraîchissement d'onction miray sur fo nous. tsika, miray saina, miray fanahy eto amin'ny fananten'Andriamanitra. Quand nous sommes en communion, quand nous sommes un en notre cœur et notre esprit. Teneny avereny hoe firaisana. Répète, communion. Na ny malagasy ary manana ilay fomba fiteny hoe izay tambatra vato fa izay misaraka fasika. Il y a un proverbe malgache qui dit que ceux qui s'assemblent sont pierres, mais ceux qui se séparent sont poussière. Dia zao tontolo zao koa ary miteny hoe l'union fait la force. Et même le monde dit l'union fait la force. Fa mampalahelo ny kristianina indraindray misaraka. Mais le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens se séparent, Miady lava, se disputent. tsy se soutenir mihitsy a fa manao zay tiany sy manao zay ao anatin'ny sainy fotsiny. Ils ne se soutiennent pas, mais ils veulent toujours faire ce qui les arrange personnellement. Dia izy mifaly amin'izany dia voly mazava ho azy. Et qui est dans la joie face à toute cette situation, c'est le diable. Ny principe na prospérité fantatsika men'Andriamanitra antsika foana. Dieu nous donne toujours des principes de prospérité. Fa ilay izy a raha vao tsy ampianina tsy ahitantsika vokatra mihitsy. Mais si nous n'appliquons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas voir les résultats, les Amen. effets. Amen. Teneny akaiky hoe mila miray foana hoe Dis à la personne à côté de toi, nous devons toujours être en communion. firaisam-po, firaisam-tsainy, firaisam-panahy. Nous devons Amen. être en communion dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées. Vady mila miray, mpiara-miasa mila miray, mpiara-manompo mila miray daholo foana amin'ny zavatra rehetra. Le couple doit être un, les frères, l'assemblée doit être un, ceux qui travaillent ensemble doivent être un. Ohatra ny sekoly tokantrano kely andreo fa resaka firaisana amin'ny vady a, anasona ka verset tsika, Ephésiens chapitre 5 verset 31. Ny importance an'izany hoe firaisana ao amin'ny vady zany. Il y a un peu l'école de famille aujourd'hui, mais c'est très important la communion du mari et de la femme. Ephésiens chapitre 5 verset 31. Ephésiens chapitre 5 verset 31. Fakiko efa hita amin'ny anaran'ny Herin' Jesosy. Ary noho izany lehilahy dia ataony rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia mofo iray ihany izy roa. Amen. Io principe en unité amin'ny vady. Au nom de Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Teneny akaiky hoe mila miray saina amin'ny vady hoe Dis à la personne à côté de toi, le couple doit avoir la même pensée. exemple na couple naomby zao tanatin'ny Baiboly amin'ny firaisan-tsaina Josefa sy Marie. Dans la Bible, le couple qui a prospéré, c'était Marie et Joseph. Rehefa maki tsara tsika ny Luc chapitre 2 fa zareo tena nanana opinion mitovy foana amin'ny zavatra izay nataony zareo. Et nous voyons dans Luc chapitre 2 que Joseph et Marie avaient toujours une communion commune, ils étaient toujours en accord. Jereo tsara, Hérode naniraka iny nanao zay moyen rehetra hamonoana malina rehetra zay nouveau-né fa tsy tratra mihitsy Jesosy satria anisan'izany raika mahitsy Josefa sy Marie tao anatin'ny firaisana. Malgré que le roi Hérode voulait tuer tous les enfants de bas âge, Jésus n'a pas été tué à cause du fait que Joseph et Marie ont été en accord et qu'ils étaient toujours un. Zay zao tena exemple tsara be mihitsy ny fiainana Josefa sy Marie. Et c'est un exemple vraiment parfait
sur la communion, sur le secret de prospérité. Misy koa mpivady miray a fa miray amin'ny ratsy. Zay koa zavatra tena grave be. Mais il y a aussi un problème, il y a des couples qui sont en accord dans les mauvaises choses, Exemple Adama sy Eva. comme Adam et Ève. Jerefy tsara eno tsara ty zavatra ty. I Eva rehefa séduira azy le serpent dia nanaiky mihinana le fruit défendu. Quand Ève a été séduite par le serpent, elle a accepté de manger le fruit défendu. Dia izao dia manino? I Adama nefa nahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy azo hohaniny io zavatra io. Et pourtant, Adam savait très bien connaissait bien la volonté de Dieu, qu'ils n'avaient pas le droit de manger le fruit. Dia rehefa avy nihinana ny Eva dia nomeny any Adama. Et après que Ève ait mangé le fruit, elle a donné à son mari. Dia jereo hoe Adama fa tonga dia nanay koa dia nihinana an'ilay izy. Et Adam n'a pas refusé, il a aussi accepté, il a mangé. Raha mba nanana conscience kely fotsiny Adama, tsy mety ny zavatra izay natao amin'ity vadiko ity, za tsy hihinana an'iny e. Fa tsy nirefusé izy fa tonga dia mihinana fotsiny le zavatra izay nefa tsy azo hohanina. Adam aurait dû donc eu une prise de conscience et aurait dû refuser l'offre de sa femme et aurait dû la corriger. Tsy mba nanana réaction koa Adama hoe efa iny tataonao iny tsy azo hohanina. Il n'a même pas réagi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu sais pas qu'on n'a pas le droit de manger de ce fruit? Fa naniny ny raha isaina tamin'ny ratsy izy au fait izy roa. Mais en fait, ils étaient en accord dans le mauvais Dia jereo chose. tsara ny hafaran'izy roa rehefa ny raha isaina tamin'ny ratsy voaroka ny Edena. Et quand tous les deux ont été en accord dans la désobéissance, ils ont été renvoyés de l'Éden. Dia izay mafa tonga mivady mila mivavaka sy mila mamaky teny sy mila manao partage miaraka foana afahany mahafantatra sitrapon'Andriamanitra. Et c'est pour ça que c'est important pour le mari et la femme de prier ensemble, de méditer la parole ensemble afin de demeurer dans la volonté de Dieu ensemble. Ohatra misy sekoly tokantrano kely fa ny erreur fatale ny Adama dia navelany renireny teny fotsiny Eva tao Edena. On dirait qu'on a un peu une école de la famille aujourd'hui, mais l'erreur fatale que Adam a commise, c'est qu'il a laissé sa femme Ève errer sans sa protection et sans sa... Nefa ny tokony hiaraka foana zareo tao anatin'ny jardin d'Éden. Mais Adam et Ève n'auraient pas dû se séparer quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Zay ny pahatonga n'Andriamanitra miblâmer any Adama aloha voalohany indrindra Adama où es-tu fa tsy ny teny hoe où êtes-vous satria ny rôle le teny napetraka Andriamanitra ho an'ny Adama voalohany indrindra mbola tsy teo Eva tamin'ny napetraka izay teny izay izy. C'est pour ça que Dieu a blâmé Adam, premièrement, parce que la responsabilité a d'abord été mise sur Adam et non Ève. Adama zany tena fahira voalohany les commandements izay men'Andriamanitra azy. C'est donc Adam qui a failli au premier commandement que Dieu a donné à Adam. Teneny hoe mila miray mivady hoe mila miray amin'ny zavatra tsara. Les couples doivent s'unir dans Nefa la firaisana amin'ny volonté zavatra tsara, de Dieu. firaisana mivavaka sy maninona famakiana tenin'Andriamanitra miaraka. Quelle est Zay la zavatra tena communion dans les important. bonnes choses? C'est la communion dans la prière, la communion dans la Manao parole. partage mivady eo an-tokantrano. Les couples doivent se partager la parole de Dieu dans le foyer Ahafahana mivady hoe inona sitrapon'Andriamanitra amin'ity, inona sitrapon'Andriamanitra amin'ity zavatra ity. afin de savoir quelle est la volonté de Dieu sur telle chose, sur telle chose. Dia mivavaka mba hitoerana ilay tokantrano foana anatin'ny volonté parfaite de Dieu. Et de prier afin que le foyer demeure dans la volonté parfaite de Dieu. Fa rehefa manao an'izay ianao Mais quand tu commences à faire ça, mahita ny fankasitrahan'Andriamanitra ianao amin'ny fiainanao tu reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Bénédiction rehetra tamin'Andriamanitra tsy maintsy mitoetra anatin'ny tokantranonao. Et toutes les bénédictions qui viennent de Dieu demeurent dans ton foyer. Aka exemple na couple anankiray ihany ao anaty baiboly nanana firaisana fa firaisana any amin'ny ratsy. Raisy ny baibolinao Un autre couple qui s'est mis en accord avec de mauvaises choses. Tantarany Yamana sy Zaresy. Esther chapitre 5 verset 14. Esther chapitre 5 verset 14. Esther chapitre 5 verset 14. Vakiky rehefa hita miara-mian'i Jesosy. Dia hoy Zaresy vatany sy ny sakaizany rehetra taminy. Aoka anaovana azo 50 kaio ny avony, ny aviny, ary raha maraina dia lazaon'ny mpanjaka mba ahantony eo Mordekay fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliany ho an'ny fanasana ianao ary sitraky Hamana zany zavatra zany ka dia nampanao ilay azo izy. Zeresh, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché,
Puis tu iras joyeux au festin avec le roi, c'est ta vie, plus à Aman, et il fit préparer le bois. Dia tsara nanana conseil ratsy a Zaresy teo mivadiny Amana hoe mpandea ho any Mardoka io fa zao anovany azy dia nanaiky koa Amana. Zeresh a donné un mauvais conseil à Naman, son mari, afin de tondre Mardoché. Ny lehilahy koa zany mila mitandrina amin'ny conseil izay omeny vadiny. Oui, les maris aussi doivent donc toujours discerner sur les conseils que leur épouse leur donne. Tsy ny zavatra izay tenenin'ny vadiny dia hoe oui daholo. C'est pas tous les conseils des épouses qu'il faut recevoir. Marina fa Faut dire hoe oui. aide semblable tsy aide complémentaire ny vady. C'est vrai que la femme est l'aide complémentaire pour le mari, Fa mila midiscerner tsara koa ny mari hoe tena sitrapon'Andriamanitra ve zany conseil men'ny vadiny zany. mais le mari a toujours cette responsabilité de discerner si c'est la volonté de Dieu. Le conseil vient de la volonté de Dieu. Teto zao tena zavatra tena tsy izy mihitsy any conseil Zaresy a nomenany Amana. Et dans ce cas précis, Zeresh a donné vraiment un mauvais conseil à son mari. Dia ny miainy Amana dia nekeny le zavatra izay tenin'ny vadiny nefa ny zavatra ratsy le izy. Et Aman a approuvé le conseil de sa femme. Dia ny ray sainy zareo a, ny ray sainy fa ny ray saina tamin'ny ratsy dia inona ny hafarana? Le bois tokony mpandena Mardoka a lasa izy a niponde teo dia niankona ny rehetra mihitsy a maty daholo. Et par les conséquences qui ont suivi ont été que Aman et sa femme et ses enfants, c'était eux qui ont été pondus sur le bois qu'ils ont préparé pour Mardoché. Ringana daholo a i Amana ray manontolo a sy ny fianakavian'ny ray manontolo. Toute la famille de Aman a été disparue de par leur accord dans les mauvaises choses. Entre parenthèse kely amin'ny teny gasy hoe Zaresy aza miantso ny zanako zany hoe Zaresy. Ohatran'ny hoe za tsy resiko za mpandresy. Tenenina akaikinao ianao tsy resy zany hoe N'appelle pas ton enfant, amin'ny teny gasy tena hoe Zaresy. Oui. Tenentsika mianatra ny zavatra rehetra hoe anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Oui, je suis perdue en français, il faut pas appeler ton Aza manao an'izany anaran'izany mihitsy hoe Zaresy. Ianao olona mpandresy ianao fa tsy resy. Amen. Mihoatra ny mpandresy ary izy ny ao anatinao. Amen. Zay ny tenentsika itsika mila mianatra amin'ny zavatra rehetra mihitsy rehefa miaraka amin'Andriamanitra. toujours connaître toutes choses quand on est avec Dia Dieu. rehefa manome anarana ny zanaka ho an'izay mbola tsy manan-janaka ho an'ireo futurs parents Pour les futurs parents, tena angatao amin'Andriamanitra mihitsy hoe inona ny anaran'ny zanaka omena an'ity zanaka ity. demandez à Dieu quel prénom je vais demander Dia à atao cet prénom enfant. biblique a misy signification tsara foana. Et je vous conseille de donner des prénoms bibliques qui ont des significations. Fa zao tadio a manaraka amin'ny fiainan'ilay zaza sy ny fiainan'ny ray manontolo mihitsy iny a rehefa apetraka ao zay dépôt zay. Amen. Parce que les prénoms suivent de l'enfant et sa personnalité toute sa vie. Amen. Tena hoe mianatra koa antsika miaraka amin'Andriamanitra hoe Tiens, la personne à côté de toi, nous apprenons toujours avec la volonté de Dieu. verina ihany tsika amin'ilay resaka unité. Je reviens sur l'unité. Acte 2 a verset 46 à 47. Acte 2, verset. Zavatra efa fanaontsika foana efa vakiantsika foana. Acte 2 chapitre 46 à 47. Acte chapitre 2 verset 46 à 47. Vakiky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia ndray saina isan'andro izy ka nazotona teo ny kianjan'ny tempolo ary namaky mofo tao an-trano ka nihinan-kanina tamin'ny fifaliana sy ny fahatsara-po dia ren'Andriamanitra sady nahita fity tamin'ny vahoaka rehetra ary ny olombonjena dia nampiny tompo isan'andro ho anisan'ireo. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Hitanao efa nataontsika foana tsy miranotory akory ny disciple fa rehefa hitan'ny olona taty ivelany hoe misy firaisana tao anatin'ilay assemblée a Andriamanitra mihitsy nampitombo nisan'ny olona vovonjy tao anatin'ny église. Nous voyons bien dans ce passage que les disciples n'ont même pas eu besoin d'évangéliser l'entourage, mais de par leur communion, ils ont attiré de nombreuses âmes à venir à croire en Dieu. Anisan'ny principe de prospérité anankiray zany a io unité io tian'Andriamanitra hita foana io eo izana ny unité io. Et un des principes de prospérité dans les principes de Dieu,
c'est l'unité. Amen. Amen. Jesosy ary mivavaka rehefa any Jean 17 hoe ray azo mba mangataka ozy izy a mba iray koa izy eo tahaka ny maray a anjasy anao izy Jesosy any Jean 17. Jésus a fait même une prière dans Jean 17, 21 qu'il a demandé au Père que tous nous soyons un comme lui il est un avec le Père. Le Père, le Fils, Saint-Esprit, un. Amen. Amen. C'est le principe d'unité. Mitsy ny royaume resaka unité. Le principe du royaume est le principe d'unité. Amen. Raha misy roa ny mifanahy koa izy ety an-tany. S'il y a deux ou trois qui s'accordent sur terre, zay angataonareo fa hovaliany ianareo. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous l'accorderai. Dia mbola ozy ny baiboly any Ecclésiaste hoe deux vaut mieux qu'un. Misy firaisana foana. Tena misy firaisana foana. Il y a toujours une unité, une communion. Rehefa mitoetra amin'ny firaisana hoe quand il y a l'unité, dia tsy maintsy mitobaka eo ny fitahin'Andriamanitra. il y a l'abondance de prospérité. Tadio foana izay zavatra izay. Ao amin'ny tokantrano aveko foana, any am-piasana, amin'ny mpiara-manoka, amin'ny mpiara-mivavaka, amin'ny zavatra izay ataonao manana foana anao izay firaisana izay. Nous devons toujours avoir cette communion. Unité d'âme, d'esprit, de cœur ozy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Amen. Zao manko ny devoly mitady foana par tous les moyens andava ny firaisana io. Satria manino diviser pour mieux régner. Rehefa midiviser izy dia facile aminy mirégner ao anatin'ny assemblée ohatra dia micréer trouble dia manao izay tiany atao izy dia pitehiny mihitsy. Le diable fonctionne par les divisions afin qu'il puisse mieux régner. Dia zay mba tonga antsika mifampatsiary foana mba tsy ho balibariana mamana zao hoe mila miray tsika, mila miray tsika, mila mifankahitsika. Tsy resaka fotsiny hoe présence physiquement tahitany ihany na tahitany ihany na dia faly be ary mahita anao. Fa le tena unité, cœur, esprit, âme, miara-mivavaka. C'est pour ça que on nous le rappelle toujours, souvent, qu'il est important que nous soyons dans la communion, que nous soyons dans la communication, dans l'unité, qu'il est important que nous nous réunissions ensemble, que nous nous voyons. Nous ayons un but en commun pour aller au ciel, un but, des objectifs en commun. En communion dans toutes choses. Dans acte 2 et dans acte 4. À cause de cette communion, tu as accompli de nombreux miracles au milieu des disciples. Je proclame dans le nom de Jésus que cette communion soit réelle dans notre assemblée. Amen. Amen. Répète communion. Unité. Amen. Vakitsika indray raisiny baibolinao. Reny principe raisinao dia voalohany principe action de grâce et reconnaissance, ny attirer sans sécuriser la présence de Dieu ao anatinao, miasa an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao. Faharoa principe d'unité hitantsika teo le izy. Amen. Notre principe c'est le principe d'unité. Andriamanitra zany mitady toe-po foana izy rehefa hiasa amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Donc Dieu cherche toujours les états de cœur afin d'agir, avant de commencer à agir dans la vie d'une personne. C'est pour ça qu'il a dit à David que j'ai vu un homme selon mon cœur. Et aujourd'hui, Dieu voit aussi à travers chacun de nous des personnes selon son cœur. Quand nous demeurons dans la gratitude de Dieu, Dieu est obligé d'agir dans ta vie. Amen. Genèse 5, verset 21-22. Une personne qui a obtenu la faveur de Dieu sur cette terre. Genèse chapitre 5, verset 21. Enoch chapitre 5, verset 21 à 22. Fakiko rehefa hita anara-meran'i Jesosy. Et Enoch vécut 65 ans et engendra Méthusela.
Et Enoch marcha avec Dieu après qu'il lui engendrait Méthusélah 300 ans et il engendra des fils et des filles. Hébreux chapitre 11, verset 5. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux chapitre 11, verset 5. Finonana amin'ndrana Enoch tsy ara-pahafatesana ka dia tsy hita izy satria nafidrin'Andriamanitra fa taloha namindrano azy dia nambara fa nakatra tan'Andriamanitra izy. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il avait rendu agréable à Dieu. Efa fantatsika tsara io tantaran'io Enoch io. Enoch tsy misy verset be dia be ao anatin'ny Baiboly momba anazy fa vitsivitsy. Il n'y a pas beaucoup de versets qui concernent Enoch dans la Bible. Fa izy dia nalaza hoe tsy nandalo fahafatesana hono Enoch. Mais pourtant, il est célèbre dans la Bible parce qu'il n'est pas passé par la mort. Fa tonga dia tsy zao fotsiny tonga dia niakatra ilay an-danitra zany satria Andriamanitra mihitsy nakazy. Parce qu'il a tout de suite été enlevé par Dieu. Fa inona izy na caractérisé en Enoch ozy sa vie ozy était agréable devant Dieu. Sa spécificité, c'est que la Bible dit que c'était un homme qui avait une vie qui plaisait à Dieu. Rehefa makintsika eo amin'le Genèse chapitre 5 teo 300 ans izy ny ten'Andriamanitra Enoch il marcha avec Dieu. 365 izy maty zany hoe 300 ans sur 365 izy 5/6 amin'ny fiainany Enoch tsy 10e akory il a marché avec Dieu. Tena enjana be ny témoignage Enoch. Tsy mahagaga izy raha tsy nandalo fahafatesana fa tonga dia niakatra direct. Satria témoignage tena agréable à Dieu, il marcha toujours avec Dieu durant toute sa vie. Amen. Genèse chapitre 5, verset 21-22. Ienjany zany 5/6 raha manao mathématique ny temps passé Enoch zany niarahana tamin'Andriamanitra. 5/6 de son existence, Dieu a marché avec Dieu. Marché zany jamais zany pendant toute vie Enoch zany tsy dévié mihitsy izy volonté de Dieu. Pratiquement toute vie fa jory foana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ienjany zany Enoch a demeuré toujours dans la volonté de Dieu. Dia nino izy ny teny ozy ny Baiboly hoe nahazo fankasitrahana tamin'Andriamanitra izy tsy nandalo fahafatesana. Il a obtenu la faveur de Dieu en ne passant pas par la mort. Ny fotoanan'ny Enoch zany dia naniny mandrakariva niaraka tamin'Andriamanitra. Donc Enoch a utilisé toute son existence à servir Dieu. Ny fotoanan'ny Enoch ray manontolo zany dia manino niarahany tamin'Andriamanitra. Donc tout son temps, toute sa vie, il l'a passé avec Dieu. Dia ianao mety miteny Enoch kosa raha tsy niasa tamin'izany e. Peut-être que tu te dis, mais Enoch quand même il n'a pas travaillé en ce temps. Tadiro tsara fa namboly Enoch misy agriculture tamin'izany fa tsy hoe mipetrapetraka fotsiny izy. Fa le izy il a travaillé dans l'agriculture. Fa le izy tsy resaka hoe tsy niasa Enoch raha hoe niasa fa le fotoana zay rehetra nananany dia nataony niaraka tamin'Andriamanitra. C'est pas parce que Zay le izy. c'est pas une question de temps de travail, c'est juste parce que Enoch a décidé de consacrer toute sa vie à Dieu. Enoch efa fantatr'Andriamanitra fa miasa e. Fatra ianao fa mianatra e. Fatra ianao fa manana activité e. Tu sais que tu as des activités, tu travailles, tu es à l'école, tu étudies, il sait ça. Fa tiany ianao amin'ny zavatra izay taonareo rehetra dia manana moment iarahana aminy miresaka aminy mivavaka aminy. Zay no takian'Andriamanitra Mais il aminao. veut voir que dans toutes tes activités, dans toutes choses que tu fais, est-ce que tu les passes avec lui? Zany hoe pensée an'Andriamanitra foana zany ao dans toutes tes activités à chaque seconde, à chaque minute, à chaque instant. Zay no tenany Enoch zay. Tu dois donc toujours, la vie d'Enoch était donc que Dieu faisait vraiment partie, était toute sa vie, dans toutes ses activités. Dia itanao tanteraka tamin'ny Enoch mihitsy ilay ten'Andriamanitra hoe tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et cette parole cette parole a été vraiment réelle et vérité dans la vie de Enoch, qu'il a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de Dia zao nefa toutes ses vao forces. mafaly. Teneniny akaikinao tsika nouvelle alliance hoe Si la personne à côté de toi, nous sommes dans la nouvelle alliance. Enoch hoe Ancien Testament Enoch.
Enoch était dans l'Ancien Testament. Ianao miavaka noho Enoka tereo ny akaikinao Toi, ianao tu es miavaka plus noho Enoka. exceptionnel que Enoch. Eno tsara ty Enoka tsy nanana an'Andriamanitra fa niaraka tamin'Andriamanitra. Parce que Enoch n'avait pas Dieu en lui, il avait Dieu. Ianao nefa manana ny avec lui. Andriamanitra velona ao anatinao, mbola mihoatra noho Enoka, vokatra tokony seho ho fiainanao. Donc les Amen. résultats que tu devrais voir devaient être plus que ce que Enoch a vu. Amen. Hitantsika mitsiritra ny fiainan'ny olona tamin'ny Ancien Testament reny, nefa ianao mihoatra lavitra noho ireny ianao. Parfois nous désirons, nous soupirons à la vie de ces personnes dans l'Ancien Testament, alors que c'est nous qui avons plus, qui jouissons plus de la grâce de Dieu dans le Nouveau Testament. Tenez, que c'est le Dieu vivant qui habite en toi, oui. C'est le Dieu vivant qui habite en toi. Enoch n'avait pas Dieu en lui, alors qu'il a réussi à vivre une vie qui plaît à Dieu. Ozy izy ny tenaandriamanitra ny Hébreu any hoe ny olona tamin'ny Ancien Testament izy dia maniry mijery ny fiainantsika amin'izao fotoana izao. Dans le livre des Hébreux, la parole dit que les gens de l'Ancien Testament auraient voulu être à notre époque. Satria fantany hoe meilleure alliance ny zavatra tsara kokoa no miainany zareo tany aloha mbola ancienne alliance. Parce que dans le Nouveau Testament, nous sommes dans une meilleure alliance que l'alliance qui était dans l'Ancien Testament. Amen. Ianao aza manana excuse mihitsy tena niavaka mihitsy nga mary Enoka e. Et ne te donne pas des excuses comme quoi Enoch était vraiment des personnes exceptionnelles. Jereo ny akaikinao ianao miavaka noho Enoka hoe jereo mihitsy masina dia tena hoe miavaka noho Enoka ianao. Que tu es plus exceptionnel encore qu'Enoch. Satria Jesosy velona mihitsy any miketra ao anatinao. Parce que Jésus, le Dieu vivant, demeure en toi. Amen. Donc vokatra nisy teo amin'ny Enoka mbola mihoatra lavitra noho ianao miamarina Jesosy. Ary tonoko fa ianao koa dia le olona tena kasikan'Andriamanitra manomboka izao maritra ianao miaraka amin'Andriamanitra, omby ianao, tahiny ianao, ho ambiny ianao ny zavatra hoe soraraka mandrakizay zany ianao satria ny Andriamanitra velona ny ao anatinao. Mandehana mahomby aza dia raisy ny anjara fahasahoanan'Andriamanitra aminao ahitanao Andriamanitra ary momba anao izy amin'ny zavatra izay ataonao amin'ny anarany erin' Jesosy. Amen. Tentsika eo an-tenan'Andriamanitra. Alléluia. Anio izy kely azy fotsiny vetivetika amin'izay resaka hoe Nouveau testamentaire zay Hébreu 1 verset 1 et 2 ny raisy vety hitsangantsika. Hébreu 1 verset 1 et 2 anaran'i Jesosy. Hébreu 1 verset 1 et 2. Rehefa mamaky an'io verset 1 et 2 tsika dia ohatrany mahita ligne zany, ohatrany hoe misy ligne de démarcation zany anatsarany Paul azy mihitsy hoe sambatra ny Nouveau testamentaire. Dieu qui autrefois à diverses reprises et en diverses manières a parlé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Amen. Mazava be zany tena tsotra zany zavatra zany. Ny fanilinao ny mbola iaina amin'ny Ancien Testament dia mahatonga antsika miaina anatin'ny incrédulité. Fanipaha anankiray izay ataonao anatin'ny Nouveau Testament anankiray ny promesse ao anatin'ny Nouveau Testament anankiray fotsiny dia mahatonga anao mavity adingana anoatra lavitra noho ny vitan'zareo tany amin'ny Ancien Testament. Alléluia. Zay fotsiny le izy, zay fotsiny ny fanampiny kely complet. Tena kaikinao mahazo ianao androany, misokatra ny lalany eo amin'ny fiainanao. Pavaovao indray ny andehanako manomboka androany. Alléluia. Andaontsika hitsangana dia hivavaka marana ny fotoantsika. Misaotra ianao ny amin'ny teny. Zay le Hébreu 1 verset 2 tao. Misy fotoantsika mitady profeta mba hiteny amintsika. Misy fotoantsika mitady olona foana mba hiteny amintsika. Fa maninona re raha mba mihaino an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ianao. Ndao izy ohatran'ny tenitsika. Ilay teny tonga nofo, ilay teny izay mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray, efa réalisé, tout est accompli ozy izy. Dia raha nandray namaky ny SMS tsika tamin'ny maraina tamin'ny invitation dia hoy izy hoe le Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ.
akipiomasonao dia eritrereto kely ny tantarany enoka mahafinaritra le izy oui nanjavy ny enoka parce qu'il marchait avec Dieu. Mais nous sommes en Christ et Christ habite en nous. Zay méditer ho zay androany. Aza mieritreritra ny zavatra efa lasa tsony fa mieritrereta ny situation anao zao dia mieritrereta ny situation anao apitso. Asangano ny tananao mariky ny fankasitrahanao an'Andriamanitra dia isaory Andriamanitra ny amin'ny teny. Misaotranao zay ray, misaotranao fa na tsy mahare profeta zay androany. Ny profeta enseignant no miteny taminay tamin'ny alalan'ny zanakao sy ny fanahinao zay manambaranay ny setraponao rehetra Jesosy Kristy tony. Fa tianao zay tena béni en toute chose satria lovanay tokoa héritier co-héritier en Christ zay en Christ zay par Christ zay. Misaotranao zay Jesosy, misaotranao zay fa lova tsara be no nomenao anay tamin'ny alalan'ireo fampianarana marobe zay tao amin'ny Ancien Testament. Fa zay aty amin'ny Nouveau Testamentaire kosa dia nomenao grâce, faveur, don ny amin'ny hoe lasa co-héritier aminao zay Jesosy. Zay izao no afaka natsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ry Mosesy natsoina serviteur fa zahay natsoina zanak'Andriamanitra. Izy ireo nahazo ny ampahany tamin'ny fanahinao masina. Fa zahay Jesosy nahazo ny fahafelon'ny fanahy masina. Izy ireo tsy mba nahazo teny fikasana zany hoe ahazo ny vie éternelle fa zahay Jesosy nampanantenanao an'izany fa rehefa mandray anao zay dia miaina vie éternelle. Androany Jesosy dia misaotra sy mankasitraka anao zay. Misaotra sy mankasitraka zay fa zay tokoa tena mariky ny fikorinana ny bénédiction assemblée. Ka androany Jesosy Kristy tompo zay bénédiction en Christ, zay bénédiction tonononao mikorina amin'ny aso ekany mission amin'ny alalan'ny pasteur Jean Rodolphe, mikorina aminay taranany ihany koa zany naiza toerana misy anay indrindrindra zay eto amin'ity toerana mahafinaritra araky ny psaume 133 amin'ny anara maherin'i Jesosy avy Nazareth. Déclareko zany eo amin'ny fiainan'ny lehilahy sy vehivavy mahasamy mino, mahasamy aiky an'Andriamanitra velona fa Andriamanitra dia ao anatiny momba azy mitaritarana azy amin'ny alalan'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Zao mitenen'ny fanahy masina rehefa niteneny tamintsika fa averiny amintsika androany. Fa raha Davida kosa izy niteny hoe ny tsorakazo na le houlette sy ny bâton reo mahafatahotra, reo miréconforté anao izy. Je suis réconforté. Moveantsika ozy izy ny fanahy masina androany. Réconforté rehefa eo en présence de Dieu. Moveantsika réconforté rehefa mahazo teny. Manana assurance ve ianao androany ozy izy ny fanahy masina fa Andriamanitra tokoa no miteny sy nanambary sy nampatsiahanao androany ary mahasamy mino ve ianao fa raha hiara-dalana amin'ny Kristy anaiky hoentin'ny fanahy masina dia afaka misokatra lalana tsy takatra ny saina amin'ny fiainanao izy. Fanahy masina misaotra indrindra amin'izany fampahirezana zany, misaotra indrindra fa miteny amin'ny fonay ianao androany, mamerina amin'ny laon'ny foanay ianao androany ary mamerina amin'ny laon'ny ny fiainanay eo ambonin'ny règle ny dessein de Dieu zay androany ianao androany. O Jesosy Kristy tompo misaotranao zay amin'ny fanatrehanao. Misaotra Jesosy, misaotra amin'ny fanatrehanao miavaka Jesosy, misaotra amin'ny fanatrehanao Jesosy fa ny fanatrehanao manavaka anay. Misaotra fa ny fanatrehanao manasitrana anay, manasitrana amin'ny fery zay mety eritreretin'ny olona tsy mety tsy mety salama tsony satria naratra loatra profond. Fa eo amin'ny fanatrehanao Jesosy dia sitrana izany.
fatum fatua. Fatua fanaccientado. Ein zavatilaino. J'étais comme toi, Seigneur. Amour, beauté infinie. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, couvre-nous par ta présence. Enveloppe-nous dans ta gloire encore et encore, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Et conforte nos cœurs. Restaure nos âmes. Oh Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci pour ta main tendue dans cette assemblée. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout bien. Je suis libre dans le nom de Jésus. Aujourd'hui et demain, ta présence, c'est le ciel pour moi. Va, dit le Saint-Esprit, va dans sa présence. Va dans sa présence. Partout où vous allez, il dit qu'il est avec vous. Il est en vous. Il vous couvre de toute sa présence, de toute sa puissance. Dans ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence c'est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence c'est le ciel pour moi. Je marcherai chaque jour dans ta grâce. Un jour je te verrai face à face. Si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Provou fitiavana déclarez flamma fitiavana. Jésus, ton amour me désaltère. Remplis-nous, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis de ton amour. Remplis jusqu'à débordement, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis. Étends ta paix dans ta cette présence, Seigneur. Étends ta paix. Verse-nous, verse dans nos cœurs, Seigneur. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel.
misaotra Jesosy. Misaotra amin'ny tananao izay nahiditra ao teto amin'ity toerana ity. Misaotra fa sokafanao ny masopanahy sy ny sofim-panahinay mandrehana. Misaotra amin'ny fitiavanao anay. Misaotra amin'ny fitazomanao ny ainay tsy latsaka any an-davaka. Misaotra ny amin'ny zavatra sokafanao eo amin'ny fiainanay manomboka androany. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao miavaka Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra mato izao nareo. Amen.